maloto daholo zay alehantsika fa rehefa manana tenitsika dia afaka mitandrina dia afaka madio satria ny teny dia mipurifie atsika. Toreo filazantsara amin'ny olombelona rehetra ozy izy. Tsika rehetra dia evangelista daholo any amin'izay ankohonana misy atsika any. Mazotoa dia mahereza mitory an' Jesosy satria efa voafidin' Jesosy ianao matotonga eto. Manana teny enaro ny teny dia tadidio ny teny reketo ao am-po izy ny teny fa afaky ny ho fiadiana amelezantsika amin'ny fahavalo zany. Tsy voatery hoe ho faty amin'ny fahavalo fa anafaka. Jesosy tsy mbola ny teny mihitsy nisy vonono le fahavalo na ray ara fa nanafaka. Jereo efa hatramin'le maramila namely sabatra anazy azy amono ange zany afaka nitsofon'i Jesosy na nijereny fotsiny. Izy ara moa ny teny hoe zany ho izy dia nidaraboka dia afaka tsy nitsangana ntsony ange iny fa tsy mamono Jesosy fa mamely izy na dia fahavalonao azy. Nao sy tranitsika ny fisainantsika hoe amala ratsy ny hafa. Nao sy tranitsika ny fisainantsika hoe indray raha vao mamely anahy dia hozoniko iny na dia tsy hozonona raha ilay tenenina fa mody tenin'Andriamanitra nefa manozona. Zange olona grand misy fahasoavany ataova mikasikasika anahy ange iny andao elantsika izany fisainana zany. Ndao diovintsika ny fisainantsika sy ny fotsika ho an'i Jesosy rery ihany ilay niantso atsika. Ndao tsika hitsangana hivavaka hanolotra ny fotsika ho an'Andriamanitra andraisantsika ny teny ihany koa izay ampitondrain'ny mpanompony. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny fanambaranao. Fanambarana tsisy kilema, fanambarana marina, fanambarana masina. Teny atonga anay ho masina, ho marina ary voadio sy voatandrina eo imasinao Jesosy. Saotra betsaka ny amin'ny fanahinao ihany koa izay manitsy anay taridalana anay mandrakariva. Manambara aminay izay sitraponao ary misaotra betsaka ny amin'ny fotoana izay menao foana ahafahanay mianatra, ahafahanay mandinika fa mbola tsy mety foana kay ilay ataonay na dia efa nandray teny foana ary zay hatrizay. Satria ozy izy ianao hoe miavao isan'andro ozy izy ianao famolaponao. Dikan'izany mizara tsy mety omaly ary nefa koa zay tsy manany apitso fa oka ny apitso ny anany azy ozy izy ianao fa aloha zay hifantoka ny amin'ny androany. Manolotra ny androanay zay Jesosy ho ampelantananao indray mba ho ambany fitarihanao foana ary tsy voakan'izany. Tsy afaka tsy hanozon'olona fa kosa hitsotran'olona sy hitondra teny fiainana sy fahavelomana ho an'ny hafa. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'ny tenin'Andriamanitra. Asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mampiasa ny mpanompony mametraka teny ao am-bavany mampatsiaro atsika fa raha mifantoka tsara ianao dia tsy misy afa-tsy zava-tsony voarainao avy amin'ny teny. Misy ny teny voarainao aty amin'ny fivoriana tahaka ny maraina. Misy ny teny koa voarainao rehefa manokatra baiboly ianao mahagaga fa manokatra ny boky iny ianao dia misy teny ho anao ao. Mamaky baiboly dikan'izany fa tsy moto manao aniny eo. Mamaky baiboly ianao aza miandro fotoana fotsiny hoe fotoana maraina. Ny antony misy fotoana tsy isy fotoana eto fa ny baiboly nefa eo akaikinao. Raha sendra tsy manana baiboly ianao zany angatahana amin'i Jesosy. Ohatrany tsy teo ny tompo mampahita fitianao manome baiboly mahavariana vo baiboly vetivety kely zavatra hafa vo zatoetra be ianao vo tonga ilay izy. Fa hoe baiboly zany ndray mipiomaso amin'ny fomba sy takatry ny saina any amin'ny tena tsy eritreretinao dia mahita fity tampoka ianao satria fantatr'Andriamanitra fa zany anisan'ny tena ilainao. Raha iroso amin'ny fifadikanina tsika dia tsy hoe mifadianina mitazana masoandro adivy lentika. Ho kivy ianao satria vao manomboka amin'ny sivy tsy miletika zany io. Kinona zany no ataonao mandritra fifadikanina? Anisan'ny tokony ataonao mamaky tenin'Andriamanitra. Daontsika hanofa hofantanantsika dia hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny tombonandro, nomeny fahavelomana na amin'ny rano fo
notariany tonga soeto amin'ny fivoriana sy ny fanatrehany a ome voninahitra Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Misaotra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy a, vanginao amin'ny alalan'ny teny a, maniraka mpanompo ianao a, misaotra ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra fa ny fanahinao no mitarika, tsy mamelanay a ho varimbariana, tsy mamelanay ho reradreraka satria ao amin'ny teniny manangana ianao, ao amin'ny vavaka ny mampijoro ianao, eto amin'ny fanatrehanao ny vokisanao fifaliana izay. Misaotra ny amin'izao herinandro vaovao zao a, misaotra ny amin'ny taona misokatra, ary misaotra fa rehefa miteny ianao dia misokatra tokoa ny any anatinay, fa tsy hoe rehefa vaovao ny taona dia misy zavatra tsara mitranga ho azy. Tsy izay ilay izy, fa rehefa miaraka aminao kosa izay a, na fiandohan'ny taona, na mandava-taona, na adivy farana ny taona, dia afaka hisitraka izay ny fisianao a, sy ny fahatsaranao ary ny fahamarinanao. Vangio indray ny fivorianay amin'ny alalan'ny teny fiainana, mitenena ho amin'ny isam-batan'olona. Vavaka izay Jesosy a, mba hitombo ny fahalalanay anao, hiova ny fomba fiatrehanay fiainana, mba tsy hifandiso amin'izay andrasanao, fa hifanitsy sy hifanandrify amin'izay andrasanao. Nataon'izao sekolim-panasitranana izao dia mananteny izay fa hisy fanasitranana faobe ho ataonao. Eo amin'izay toerana rehetra nijoroanao, nizaranao ny teny a, dia tsy misy na dia ray aza ka hafa-maina. Izany no hitanay ao amin'ny filazantsara, ary izany no antenainay indray a amin'izao maraim-baovao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sy teka mafitsara ho an'ny tompo a. Maza ho toerana ary a vetivety. Mbola faly hatrany a, miaraka manao ny fanompony antsika androany maraina. Mankasitraka ny tompo fa mbola tsy reraka ianao fa tonga mivavaka foana. Manomboka araka ao amin'izay ilay izy a. Ho asitsikitsiky hoe atao voatahiry ny etaetanao an'Andriamanitra. Ny mitrangana hitranga foana. Ny hoe tsy mareo marika an'izany, mitranga foana izay te hitranga eo. Fa ianao sy ny fiarahanao amin'i Jesosy kosa tokony mafy tsara. Lohahevitra androany a, dia nampitondra ny lohateny hoe miomana tsara. Sokafantsika ny Matthieu 5:20. Iaingitsika eo amin'ny fanoharana nomeny Jesosy mahakasika ny Virjinia izay a niandry a ny mpampakatra. Matthieu 5:20 atombokantsika amin'ny 1:1 dia tiakontsika tena anaraka tsara. Miaino tahaka ny mbola tsy niainonao, ohatra ataovy ohatran'ny hoe mbola tsy hainao ilay tantara. Ataovy misokatra anatin'ny fonao a, mety hoe hiteny zavatra efa nambarany Andriamanitra fa mahasoa ny teny averiny, fa mety hiteny zavatra vaovao aminao ihany koa ny tompo. Raha miomana tsara ianao a, ka manokatra ny ao anatinao a, andray a izay avy amin'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy a. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo a dia adala, fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitr'ela ny mpampakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamantona alina dia nisy antso hoe indro ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangan'ireo Virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalany. Hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solokareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalaka nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana. Mandehana mankany amin'ny mpivarotra ianareo a, ka mividihana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra tamin'ny mpampakatra
tao amin'ny fampakaram-bady ary tena rindrina varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Avereny hoe miomana tsara. Ty tantara ty dia fanoharana noraisin'i Jesosy sy nozarain'i Jesosy. Izany hoe maneho ny ao am-pon'Andriamanitra io fanoharana io. Ny fahafantaranao ny ao am-pon'Andriamanitra dia manampy anao tsy fandiso ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Voalohany ny fifoazana voalaza eto dia fifoazana teraka avy amina afatra. Tiako voarainao tsara izay zavatra ngezabe izay. Tsy irahirana nampoan'ilay virjiny fa afatra. Tsy fanatitra. Afatra. Tsy vavaka fa afatra. Satria ry zareo natory fa tsy hoe mivavaka. Azataitra fa misy ifandraisany fifoazana mivavaka. Fa eto araka ty tantaran'i Jesosy ty nisy mesaza hoe indro ny mpapakatra dia ny fo virjiny. Tian'Andriamanitra ho voarainao ny afatra hitondra fifoazana ao anatin'ny fonao. Tsotra be ilay afatra, indro ny mpapakatra. Raha miomana ho amin'ny mpapakatra ianao izany dia tafiditra amin'ny sampana fifoazana. Na afatra. Tena kikinao raha voarainao ilay afatra hoe dia misy zavatra afaka hiova amin'ny fiainanao . Ny zavatra niova teto amin'ny fiainana rehetra virjiny rehetra satria natory ry zareo. Afatra nampifo azy hiomana hiatrika an'izay tokony ho hatrehany. Misy olo anankiray izay ny tantara moa hoe tandremo izy mianika tendrombohitra ka diso tendrombohitra. Ohatr'izay mihitsy ilay hoe miomana dia diso fiomanana. Tsika izany tsy hoe miomana mba hipoaka be ny ekônômia Madagasikara. Tsy izay ilay fiomanana. Ny fiomanana asain'i Jesosy himasoanao sy hifantohanao ho avy mpapakatra. Izao mety miteny hoe inona no ifandraisan'izay amin'ny problema be misavovona eo amin'ny fiainako. Raha tianao Andriamanitra hijery ny problema misavovona eo amin'ny fiainanao dia mba tian'Andriamanitra hijery koa ianao ny problema tian'Andriamanitra hovahana eto ambony tany. Raha misy izany ny tokony ho karakaraintsika melohan'ny zavatra rehetra dia ny fiavian'ny mpapakatra. Ny olona miandry ny mpapakatra inoko fa karakarain'Andriamanitra satria tsy diso fiomanana. Tafiditra ao anatin'ilay fanampian'Andriamanitra anao eo am-piomanana hiatrika ny mpapakatra ilay zavatra rehetra be dia be mampitototo an'izao tontolo izao. Rehefa apetrakitsika ho lohalaharana izay ao am-pon'Andriamanitra dia raisin'Andriamanitra an-tanana izay heverinao fa mahatery ianao. Izay mahatonga azy miteny amin'ny Jeremia 10:12 avy amin'ny communion izy ataovy izay hisian'ny fifaliako izy ao anatinao. Ny fifalian'ny mpapakatra tsy hoe virjiny sarita-bolo no mitsena azy fa virjiny niomana ho amin'ny fampakarana. Ny fifoazana dia avy amin'ny mesazy manondro fa indro
ny mpapakatra. Tsy ny fifoazana mitondra fahendrena. Efa endrana zareo niatrika fifoazana. Miomana ve ianao isy fifoazana tao Madagasikara? Mila endry aloha ianao. Fa tsy hoe nifory zareo dia lasa endry tampoka le adala. Jereo tsara le fanoharana. Fa le adala ny fo adala ihany izy avy eo, araka le voalazan'ny pasteur teo amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe ny marina dia marina ary ny maloto dia maloto dia ohatry ny tikitizina hoe ny adala adala ihany fa ny endry endry ihany. Tsy ny réveil no mitondra sagesse. Fa isan'ny fiomananao hiatrika ny réveil. Ny fanekenao isan'ny olona endry melohan'le fahatongavan'le message hitondra n'le réveil. Rehefa tena dinihana reto le miverina amin'izay tenenin Jesosy dia ohatry ny mampanongo tena inona ary nampiasa saina hatramin'izay. Efa teneny tsotra be le izy, virgin 5 endry natory dia nisy message dia mifo. Tsotra be ne zany. Tsy aoriana ny fifoazana ianao no mehendry. Melohan'ny fifoazana ianao dia efa endry. Teneno akaikinao. Tsy ny fifoazana no mampahendry ianao. Fa ilainao ny endry hoe melohan'ny mifo. Jereo tsara le teny fa virgin endry ny natory ary virgin endry le natory no ny fo. Ny fifoazana zany tsy manova fahendrena. Ny fifoazana manaitra anao ho amin'le antopisianao fa hiverina ny mpapakatra. Ireo endry mialohan'ny message ihany ny endry tao aorianan'ny message. Misy olona zany tonga eto endry izy miditra eto dia endry izy miala eto. Dia anankiray tsy tiako tenenina fa tsy maintsy teneniko. Misy olona adala miditra eto mba tapoany hevitra moa. Mba tapoany hevitra fa manjary virgin adala nandre message fa virgin adala tao aorianan'ny message. Aza vela isy endrika fahadalana ka hiazona anao. Tsy misy olona teraka adala zany. Misy safidy fanapa-kevitra diso voaray tao mahatonga le fahadalana na nahazo toerana na tafatoetra. Za mahita fa misy olona tapa-kevitra hiala avy any amin'ny fahadalana hiditra ao amin'ny fahendrena. Misy endry ny endry melohan'ny hafatra no endry tao aoriana ny hafatra. Tsy ny fifoazana no mitondra fahendrena fa ilaina kosa ny fisian'ny fahendrena mialohan'ilay fifoazana sy ao aoriana n'ilay fifoazana. Samy nahazo solika ireo izy folo. Tsy any amin'ny fahazahoana an'ilay izy fa any amin'ny fitehirizana an'ilay izy. Ny atao hoe endry mahay mitahiry, tsy manao gaspillage, tsy mandanindany zavatra sarobidy amin'ny zavatra tsy misy dikany. Zava-panandro resahan'i Jesosy fa miantraika amin'ny andavanandrom-piainanao. Satria io zavatra ataonao isan'andro ihany ny tarafiny eo amin'ny fiainam-panahinao. Miomana tsara satria lay ny fiomanana ny ainan'ireo virginy endry ireo dia tao amin'ilay fahendrena. Tsy rehefa tonga ny fifoazana vao niomana zareo. Fa efa niomana izy melohany ny isian'ilay hafatra anaitra azy sy ampifo azy. Rehefa tena zohina zany tsy vavaka no miteraka fifoazana. Za tsy mitena hoe tsy vavaka zany tsika. Mila mivavaka isika. Fa no miteraka ilay fifoazana message. Dia ao aorianan'ny message tokony voatahiry le vavaka. Satria isan'ny solika nampiavaka ny endry lay solika vavaka nananany melohany fifoazana sy tao aorianan'ilay fifoazana. Zany hoe maneho ny fahendren'ny virginy ny fitehirizana an'ilay solika vavaka mialohan'ilay fifoazana sy ao aorianan'ilay fifoazana.
Ianao zany na hivavaka be ohatry n'inona ary mety tsy fo mihitsy. Zay ngambany. Mahitsy angamba na hivavaka. Natory ary izy fa tsy mivavaka ko. Tsy hoe nisy virjina karaha tafatsangana dia hoe renay izay ny an-danitra dia niara-mifody daholo izy rehetra. Fa antso le izy, ho avy mipapakatra. Zay no nanaitra an'le virjiny ifo. Tsy vavaka no miprovoquer réveil. Fa tokony izy vavaka avant réveil sy après réveil. Satria maneho ny endry ho vonona hiatrika an'le anton'le message de réveil le vavaka. Tsy sarotra ka, azaza miketrona fa tsy sarotra le izy. Raha ianao zany hivavaka hoe ndio hivavaka be antsika mba hisy réveil, dia vakio ny teny Matthieu 25 fa tafatory ihany. Tafatory ihany le nanana solika vavaka. Fa nanaitra azy tsy vavaka. Fa antso, teny, parole, message. Miditra amin'izay communion. Ahoana moa no ahatahiry an'le message manaitra anao ny amin'ny fiaviam-papakatra? Raha tsy miverina ianao miombona amin'ilay tompon'le message sy ny ivon'ilay afatra, ilay papakatra mihitsy mila tafiombona aminy ianao. Zay mahatonga an' Jesosy miteny eo amin'ny Jona 5:17, raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko. Tsy tafatoetra ny teny mpanairana anao amin'ny fiavian'ny papakatra raha vao tsy miombona amin'ny papakatra ianao melohan'ny iverenany. Tena kekinao amboary tsara ny communion anao hoe mba tsy ho very zany teny zany hoe. Alléluia. Afatra mampiomana anao fa hiverina ny papakatra. Na dia samy manondro an' Jesosy aza ny karazana afatra. Ny afatra mitondra fifoazana tsy ho avy ny tompony vokatra. Le voalazan' Jesosy hoe ny piasa mivitsy fa ny vokatra efa masaka. Mangatà amin'ny tompony vokatra mba niraka piasa. Ny fiavian'ny papakatra tsy hoe fiavian'ny tompony vokatra fa fiavian'ny papakatra. Na ny fifantohanao amin'i Jesosy ary zany dia mila fantatro tsara hoe ny fiverenan'i Jesosy amin'ny maha-papakatra azy ny tokony apetraka ao ho numéro 1 ao anatin'ny fifandraisanao aminy, manaraka amin'izay avy eo ny mampanao fahagagahana azy, mampanasitra anazy, reo antony be dia be mety hitadiavantsika ny tanany sy tiantsika hitana ny tavany. Eo amin'ilay Matthieu 25 vakintsika teo tsy voalaza mihitsy ny hoe mifoaza fa tonga ny tompony vokatra. Fa ozy izy mifoaza fa indro ny papakatra. Ohatrany hoe miinsista le teny. Satria indraindray tonga avantsika eto eo ihany zany papakatra zany. Ny tompony hoe ho avy foana apakatra apakatra eny. Ohatrany avantsika zany eny papakatra ho avy papakatra fa vola aloha zao. Dia zao ny tenen'ny tompo eny eo vola eo fa papakatra aloha zao. Mazava ngamba an'izay. Apiady lara-pamehana amin'ny tompo ve ianao? Andramo? Ka izaho fa tsara Jehova. Firy taona ianao? Ozy izy Moïse 70 na 80 zay tody 20 amin'izao te farabaina be. Izy mandrakizay. Raha iadevitra zany nareo afaka mangina izy anatin'ny 2 minitra. Fa ny ray andro amin'i Jehova arivo taona. Ny fahendrena mianatra mampifanandrify amin'ilay ao anatin'ny fo hifanaraka amin'ilay tena ao am-pon'Andriamanitra. Fa raha ny amin'ny vokatra ataoko ity tompony vokatra izy. Fa ny mesazy ampifoanao tsy ny fahatongavany tonga vokatra fa ny fahatongavany apakatra anao. Misy dikam-be zany ary zay vao azoko hoe manino Jesosy ny teny hoe Jona mpanao batisa ve? Hafa be iny lehilahy iny, hafa be iny. Dia lasany hoe ho atoron'ny tompo antsika androany hoe fa inona loatra ny dia nampahafa anazy, manino zany tsy mba hafa. Lasa izy tia mahasamihafa azy ity. Alléluia. Sokafa anie Jona 7.
Men anaran Jesosy. Ozy izy Jaona mpanao batisa. Zay manana ny ampakarana ny mpapakatra. Fansakaizana mpapakatra zay mitsangana sy mihaino azy. Fansakaizana mpapakatra zay mitsangana sy mihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feo amin'ny mpapakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Te hilaza aminao fa Jaona mpanao batisa tsy mitovy amin'ny mpaminany rehetra teo alohany. Ny mpaminany rehetra teo alohany teny hoe ho avy ny fotoana hisy Mesia. Fa Jaona mpanao batisa ny teny hoe iny le Mesia. Io to dia nitondroana hoe Jesosy le Mesia. Fa mbola ambonin'izay asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Ambonin'izay jereo fa Jaona mpanao batisa efa nanomboka napafantatra ny olona ny mampapakatra an Jesosy. Io. Jean 3:29. Jaona io miteny io. Mila misokatra aingana be mihitsy ny ao anatinao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy amin'ny mampapakatra azy. Amin'ny mampapakatra azy dia mila miomana za sy ianao. Avereno. Ho avy Jesosy mpapakatra hoe. Mila miomana za sy ianao hoe. Ianao zany manao programa ho an'ny zanakao. Dia zao no tenenao aminy hoe fitao tsara ty taom-pianarana ity. Fa amin'ny mois de juin ho avy ny examen mpapakatra. Mihaino ve tsika? Dia le zaza miteny hoe za te lalao bisikleta. Dia inona valy ten'le ray aman-dreny? Mianara tsara aloha miomana fa ho avy mpapakatra examen. Fa rehefa hitako hoe tsara fiomanana ianao dia afaka tonga ny bisikleta. Tena kikinao ho avy ny bisikleta anao hoe mba sio amainina mafy tsara mo hoe fa mifantoha amin'le mpapakatra hoe. Ary ny zavatra mahafinaritra le mpapakatra ihany ny ampiakatra eo ambon'le bisikleta. Ditanareo lasa miady hevitra lava be ianao sao dia tsisy akory le izy. Nefa le ray dadanao Andriamanitra io zany efa misaina lavitra be tsy eo amin'le bisikleta kely le mampienjeranao sy le mampifaly aminao dia misy rivotra dia mitsofoka anaty volonao ny rivotra. Tsy iny loatra le izy fa le misy mpapakatra examen zay amin'ny mois de juin. Tsy tianao ve ny ray aman-dreninao? Raha ohatra ka tsy omeny androany le izy. Zavatra tianao hita ao. Raha mifoha maraina ianao inona ny saintsainao? Mpapakatra examen ve aloha sa bisikleta? Dia jereva. Tsy miteny le ray aman-dreny fa mitsirika eo ambaravarana hoe inona ny tena ifantohany. Fa raha vao mifoha maraina le zaza tonga dia mifantoka hoe ho avy mpapakatra mois de juin. Kasian'Andriamanitra ho azy tokony hividy bisikleta ho an'io zaza io. Ho azy. Satria mijoro eo amin'le tokony fiomanana tandrify amin'le andrasana ny aminy. Satria mampime le zavatra angatahana ny tsy ilainao ariana fampakarany. Alefaso ny sainao dikan'izay tsy ampiakarina ianao vao omena an'le izy. Raha ho ampiakarina ianao dia tsy editsony ianao. Le zavatra mba ilainao eto zany ve dia tsy tian'Andriamanitra omena anao? Tiany fa le fifantohanao mihitsy ny tsy mety raha toka mibana be le bisikleta koa zay dia amizay mazava tsara. Raha mibana le bisikleta menamena miaraka amin'ny pneu mangamanga dia misy an'le ana maitsomaitso kely ery dia misy klaxon le tianao mihitsy zany lasa iny no mibana dia adinonao le asainy mba himasoana hoe misy examen mpapakatra mois de juin. Dia misy taona manontany dadanao zany hoe efa hainao tsara le 1+1. Dia ny ao an-tsaina hoe 1+1 égale la bisikleta. Dia zay miprove fa mbola ry amin'le zavatra mahatery anao foana ke zany ny tena mavesatra am-ponao fa tsy le niteneniny. Ao amin'ny communion ao anatin'ny vavaka anatin'ny fifadikanana dia alainao le fandresen-dahatra ohatry izy dia hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra mba hovaina le fandresen-dahatra izy ao am-pon'Andriamanitra. Ny fotoam-pitokanana zany dia fotoana hanararotanao ifampiresahana amin'Andriamanitra ampifanandrifiana hoe tompo mifona ahy mifone. Dia manontany tompo fa ina loatra ny ifonanao foana fona fa dia zao mpapakatra zao foana fa bisikleta nefa ny atanatin'ny saiko apio
zay nge le izy tsika re tsy hoe mody manao amaina dia mbola sain bisikleta foana mialeto e fa le anao mitondra an'izay mihitsy le Jesosy efa impirana ianao zay momba mpapakatra zay fa ohatran'le ilaiko eo amin'ny fiainako foana no mbola mibahana asa tsara asa tsy manao ninninona fa mikarama be tozony tompo hoe misy toerana mety anao zay sady tsy miasa ny tonga dia misitraka ny rehetra aty amiko aty an-danitra so tonga dia mody mety aminao avereny hoe mpapakatra avereny hoe mpapakatra ny olona miakatra ao amin'ny fampakarina tsy mandehandeha ny an-dakozia Jesosy zay le hoe miteny zavatra tsy voatery ho tianao ianao fa maninona satria hipitipitika menaka ao onction nefa ianao tokony efa mitafy tsara miomana tsara ny volonao efa mba tena efa atao mety ho an'izay manana zay kely eo karakara aloha dia tsy tokony ho ino no akorotanao hitanao amin'izay ve le fiomanana misy zavatra efa alamin'Andriamanitra tsy tokony akorotanao tena kaikinao le efa alamin'Andriamanitra hoe aza akorotana hoe fa miomantsika hoe amen ay Jean Baptiste kay Jaona mpanao batisa efa nanondro an' Jesosy hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra zay manesitra ny fahotana zao tontolo zao fa niteny koa izy io koa mpapakatra tamin'izany tsy azony olona le izy mapakatra mapakatra inona koa izy ozy izy Jesosy am'izay natera-behivavy tsisy lehibe no Jaona na izy ary zany dia wow ny fanetretenan'i Jesosy na izy ary nametraka ny tenany tsy lehibe no Jaona mpanao batisa tamin'iny déclaration iny fa izy tsy hoe zanaka natera-behivavy ihany fa izy koa zanak'Andriamanitra Jesosy no mpapakatra andrasantsika apetrao amin'ny fanontaniana inona ny ifandraisan'ny communion amin'izany hoe alefasany hoe koa satria manontany ianao dia omena ny valiny ny anaran'i Jesosy sokafo ny apokalipsy 2:20 andininy fa 17 Apocalypse 22:17 tia le atao hoe communion zéro latence inona hony latence ny dikany hoe latence amin'ny resaka vidéo mifantatro dia rehefa tsy tafiaraka amin'ny feo sy ny sary misy fotoana rehefa mijery direct tsika na ny direct tsika na ny direct ny olo-kafa fa tsy ny atsika rery dia miteny le mpanompoandriamanitra hoe samejy zany hoe lasa loha le feo fa tara lasa loha le sary fa tara le feo ao amin'ny communion mangata amin'ny ketaeta mba tsy ho tara ny réaction anao manoloana ny fitarihan'Andriamanitra tokony hoe miara-miainga ny fitarihan'Andriamanitra sy ny fanekenao vo miteny zany ny fanamasina enao koa efa misaina an'le izy sady efa tafiditra ao anatin'le izy tena kaikinao possible zany hoe ka aza mivingivitra fa possible zany hoe ao mantsy misy miteny hoe nianary ty directive tamin'ny 2009 mbola tsy vitaka ny mandraka androaniko tombo avao ty afaka iovy zany amen fantatrao fa rehefa niteny tompo hoe alatsao ny arato ho an'izy kely eo anatin'le arato ho an'ny tompo ho an'le nandatsaka feno rano ny siny ho an'izy kely le rano mboloboka mivoaka avy ao matoa Jesosy tsy nampitombo efa ampy zany zay nysotrony ho an'le nitaraina ny directive latsaka zany rehefa nkatoavana ho an'le mpakatoa raha ianao zany mankatoa tsy zany misitraka an'le izy fa raha ianao mankatoa ianao no misitraka an'le izy raha zany mankatoa tsy ianao no misitraka an'le izy raha zany mankatoa zany no misitraka an'le izy raha tsisy mankatoa tsika ato andro amin'ny maraina tsisy misitraka
Ary miangavy anao tompoko lasy tompo vavy fa raha miara mankatotsika menakavy miara misitraka. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Apocalypse 22:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy. Ary aoka izay rehetra, ary aoka izay mahare anao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Ny fanahy masina ao anatinao zany dia mitarika anao angetaheta ny fiavian'ny papakatra. Manomana anao ny fanahy masina. Maika ny ampiakatra anao Jesosy. Ampitainy amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatinao izay fahamaizana, maika Andriamanitra izay fahamaizan'Andriamanitra izay, ka enao ihany koa zany tokony mahatsapa etaeta fatratra mba ho tonga faingana ny papakatra. Eto amin'izay ilay sitraniny. Ny fanahy sy ny ampakarina tsy nanao hoe hory vola avy. Tsy vola le izy, fa papakatra. Na ihany koa hoe ka ny papakatra ne vady pastery. Io zao raisiko ara-paminaniana hoe tonga dia atsoky izay vady tokony ho azavady. Azavady ka le izy fa tsy izay. Fa ny papakatra. Jereo amin'izay ne izy. Asain'Andriamanitra misokatra ny ao anatinao ary ampiny ianao mba hifantoka amin'izay tokony hifantohanao dia izy ama-papakatra azy. Rehefa manaingana avy ao anatinao zany ny fanahy masina dia manainga anao angetaheta ny fiavian'i Jesosy ama-papakatra azy. Tokony avy hatrany dia mamaly an'izay koa ny ao anatin'ny fanahinao. Tsy tokony hoe misy taraiky zany le obéissance. Théorie zany. Théorie zany fa samy miatrika daholo amin'ity semaine ity. Théorie zany hoe vao mitena makato. Misy fotoana efa heritaona théorie hoe oay kay ny zavatra tokony nakataovaka kay. Le makato koa tsy hoe makanesy nalakely. Efa lasa lehibe ho ririka. Nalakely. Zay le ny tenen'ny mpanompan'Andriamanitra teo, aza nalana. Aza ampitomboana. Rehefa niteny Jesosy, alatsao ny arato. Tompo, noho ny amin'ny hafanany fanoloran-tenako, ny tenako mihitsy no atsipoko miaraka amin'ilay arato any. Tena kekinao, rehefa arato dia arato. Fa ianao tsy mila miroboka any hoe. Fa arato le asaina miroboka hoe. Rehefa tenenina hoe 21 jours fifadikanina, ny anahy 40 fa nareo faible be. 21 le izy fa le ambony cadeau tsy mikioty. Alléluia. Tsiko alléluia mihitsy. Disany le izy. Ohatrany hoe mangentana mihitsy rehefa le 4 jours ny fifadikanina vita amin'ny pasteur Jofara ny lavandrindra. Tsy hitako izay avaly. Tsy hitako. Za matsina vita 40 jours tsy mitelin-drora. Tsy zay tompo. Na 3 andro misakafo isakariva ary ny ana ohatra mila tsy ho vitako Jesosy. Apio. Tsy ohatran'izay. Azy reharehana izay ampanaovan'Andriamanitra anao. Hatreo amin'ny fanetretena. Dia mifampivavaka. Kony no, ka matsy le izy. Sy direktiva milatsaka eo dia raisam-pifaliana. Raisam-pitiavana. Dia atao visan'ilay mijoro ianao manao an'ilay izy fotsiny. Mianatra tsika satria avy ao amin'ny fiombonana tsika ny miandrandra ny fiavian'ny papakatra. Tsy tokony ho taraiky. Tsy tokony ho taraiky amin'ilay fitarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ny etaeta ao anatsika mifanaraka amin'ilay fitariany. Ary zay anisan'ny fiomanana. Miomana ianao ankatohan'ilay direktiva latsaka. Mafy be io raha vao tsy iomanana. Fa lasa mora izy rehefa iomanana. Tena kaikinao, zay le titra andro maraina hoe miomana tsara. Fa maninona ny mafy miatrika examen satria tsy niomana. Indrindrindrindra mampitebiteby vao maraina ny ray klasy, ty ngefa ny anaranao. Ty
ohatra nisy havany tatatoana zay manao an'le siseo fa tio ny voaka teo amin'io mihitsy teo mihitsy anao le niteny hoe andeha atory atompo teo amin'io mihitsy matahotra ianao satria le tsy nianaranao mihitsy le hivoaka any fa raha niomana ianao heritaona meloa fa tsy ohatry ny fanaontsika taloha zay hifonana amin'ny tompa rehefa namin'ny rano folo ady alina vao mibosy vita ny examen tsy talata talatala dia efa tsisy tadidy le nianarana fa ngana andeha hanao any am-pianarana ngany noty fa nga tsy fahaizana za mbola mila voazina daholo ianao tsy adinina hoe very kapoaka ny rano atao anatin'ny vary raha ohatra ka vary fotsy dia 3 kapoaka latsaka fefany raha vary mena dia 4 kapoaka sy atsasaky ny fefany andrahoy io vary dia hita 3 kapoaka fefany voaka avy vary soa efa vary maina nasena atsy fo eo ny tananao ka za be tanana be diso indray ny rano tarano amin'izay tsy hoe zavatra nianarana fotsiny le izy fa rehefa saina ataonao amin'izay le izy tokony vita todika ho an'izay tokony hianatra eto ianao zao sady miteny hoe ndry zay efa tatabe mila mianatra ianao azo avy akanao manao mila mianatra averinao fa moramora angamba resaka amin'ny zafikely azam-pijaliana ny zanakao ny fitazainao ny zavikelinao mametsodrano daholo zay efa niteraka ka sahirana ny fitaizan'ny papisy mami rehetra tsy njova lavitra ianao dia mahaizy mianara ny mpanaradian'i Jesosy le mpianatra ny anara fa tsy hoe mpingitrika vakio ny teny mivery antsika amin'izay lazain'ny baiboly teny akaikinao sekoly samaraina teo tsy apetraka le fanontaniana satria mpianatra ianao fa tsy mpingitrika matetika mampingitrika fantatra hoe matetika mampingitrika amin'ny mpianatra ao ngampampianatra azonao tiako tenenina fa zaanao tonga ava mianatra raha mbola misy renao misy etaeta Jesosy misy zavatra tsy haiko misy zavatra tsy voafehako ahoana zany hoe communion zéro latence zany ny anary tia ny maheno feoanao ary mbola taolana kineniny zareo efa ny mifankatoavana tsy mampaninona fa mianatra ka zany tonga ho azy fotsiny misy etaeta ao anatinao dia mamaly Andriamanitra fa eto mahafinaritra be ny communion hitarihan'ny fanamasina ny olona dia le olona manaiko ho ampakarina manambara miaraka amin'ny fanahy hoe avy alleluia ny vavaka le voalazako teo ny vavaka tsy mitondra fifoazana fa ny vavaka ilaina melohan'ny fifoazana sy aoariana ny fifoazana fa ny nampifoan'le virjiny message tsy mety ny vavaka nefa raha tsy misy communion dikan'izay melohan'le vavaka sy melohan'ny atongavan'le message sy le tokony efa miombona amin'Andriamanitra ianao communion mampiorina ny fiainam-bavaka ao hiatrehanao ny zavatra rehetra tandremo zatra manao vavaka manery valiny say mivaly sy olona taitra be zao eto trano mahafinaritra izy zany misy tsy mampafinaritra azy Jesosy ny teny zay mandondona ao izy misy fotoana zany na tsy tiana voaina renao dia mandreraka be ny fandondomanao zay sy mihaino ve aza manao vavaka mandreraka tsy ampy communion mato manao vavaka mandreraka ohatra ny iny foana zany ohatra le teo hoe bisikleta dia voanangana tany ao dia efa miteny sady ny anjely indro ny zanakao bisikleta tompo efa andeha andondona izy bisikleta dia zay mahatonga le misy taona ohatra ny sisianao be zany le izy dia tonga azonao le izy fa tiako ho fantatrao mbola misy idirana fahazazana raha-panahy ihany le izy satria tsy mahatoky ianao le tena fotoana mahamety avy amin'Andriamanitra mitaizanao fa misisika be ianao dia Andriamanitra mikalkula sao dia zay koa tsy ampiverin-dalana anao dia omeny le bisikleta aloha fa na zay fomba fanomezana zay hitanao azonao ve fa tsy mba hoe wow ara-potoana izy zany tandremo manao vavaka maniry valany betsaka ny olona ny tavela ao dia tsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra fa mametraka an'Andriamanitra ho azo
terem-bavaka. Faharoa, tandremo manery an'Andriamanitra. Hitany ny tena gravy. Satria izay manery an'Andriamanitra dia fafany ao amin'ny fisaintsainany. Io olona manery an'Andriamanitra, le voalohany teo manery vavaka. Fa ty faharoa ty ny tena ratsy. Le Andriamanitra mihitsy ny tereny. Tena akaikinao, aza manery an'Andriamanitra zany io. Ao amin'ny Jaona toko faharoa, rehefa nanery an'i Jesosy Maria, ilay vehivavy izay nitondra amboaka azy nandritra 7 volana, ilay niankin-drindrina irery, ilay nanina mangidy moa. Fihinany rano tsy tiana sotroina rehefa ataoko tia rehefa le raha tsy nihinana tiako sotroina. Tsy maintsy mamorona. Ranona briks lakre. Traindray koa, traindray misy fanahy dongo tsy resy ankeo anatin'ilay izy dia mody atambatra amin'ilay le zaza mihitsy mitady izany. Traindray nefa filambanina ihany ilay izy. Andro amin'ny 2 maraina dia tenina lasopy ka tsisy anerineny. Mika mafy eto raha vao tsy mahita ianao. Dia lasa le radada mitady lasopy mivavaka mihitsy. Jehova, Andriamanitra vampahitana avy ianao. Io Maria io, vao nanery an'i Jesosy tonga dia izy fa nakory zasanao raha vehivavy. Raha misy ny tarehy voalohany hitan'i Jesosy rehefa teraka tao an-tranono tamin'ny krismasy izay selebrentsika n'Andriamanitra tafarany taona lasa teo, dia ny tarehy an'i Maria. Fa io tarehy io tonga dia tsy fantany satria nanery azy. Raha tonga eto ianao androany maraina, mpanery an'Andriamanitra, dia mampitandrina anao fa manomboka tsy fantany ianao. Na tonga eto foana azy. Miverena aza ny manery azy. Raha tsy voafehinao izay fanerenany anatinao izay, meko larina solution ianao, tereo ny tenanao. Fa tsy izy tehaka ho an'ny tompo. Rehefa samy hanery any, tereo ny tenanao ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tereo ny tenanao hiaina communion. Tereo ny tenanao atsapa ny asarobidiny izay efa nomen'Andriamanitra sy asain'Andriamanitra hiainanao. Aza manery vavaka izany, aza manery en'Andriamanitra izany. Teneniko ny akaikinao fa efatra hoe aza manery ny afo izany hoe. Izay tsy mampety antsika ohatra hoe mitaiza ray aman-dreny. Eny rehefa lehibehibe zareo dia tezaina aloha e. Mitaiza ny zanakao dia aza terena izy. Tsy maintsy vavaka. Manjary lasa tsy azon'le fifaliam-bavaka sy le fafinaretam-bavaka avy amin'ny fafinaretan'ny fanatrehan'Andriamanitra tokony hitondra an'izay etaeta izay ao am-pony. Tandremo mivavaka manery valiny izay mariana fa mivaly. Tandremo mivavaka manery an'Andriamanitra izay mariana fa tsy hamantaranao an'Andriamanitra. Io koa nefa mety hivaly koa satria betsaka tamin'ny ao Matitoko fafito ny teny hoe nandroaka dia milita amin'ny anaranao izay fa ozy izy ny tompo tsy fantatronareo. Zany hoe izay nomeny mety mamaly na tsy eo ary izy. Izay moa tonga antsika tsy tokony hisaina n'ilay izy mamaly fa tokony hisaina hoe eto ve izy. Tena akaikinao, tsy ianao aomby amin'ity taona ity hoe fa ianao mahatsapa fa miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity na dia misy taona aza ohatrany tsy mahomby hita maso. Mihaino ve tsika? Omeko exemple nareo vetivety. Rehefa nitory-teny Jesosy, raha zany no nitory-teny dia inoka mety mijinjany epitriko teny, mety tsy tanteraka amin'ny fanomanako, mety tsy tanteraka amin'ny fiomanako, mety tsy feno amin'ny fifadiako hanina, tsy haiko be dia be mety excuse afaka atao. Fa raha Jesosy mitory-teny zany kosa raha angaty teko to dia manaiky daholo ny tanàna. Sa hoana? Fa nisy tanàna atao Samaria tsy nanaiky azy. Zay na tonga ry Jonas Jacob anteny alatsaony afo dia samy miala e. Ty gaga ry zareo hoe Jesosy hoe no mitory-teny dia misy tsy mihaino. Tena akaikinao, misy fotoana hoe tsy voatery izay tianao no mitranga. Mino fa ny entreprise ny olona honnête, olona mahitsy, olona mahay mitantana dia tsy tokony izy vola mipiritsaka na verivery fahantany. Fa te hilaza aminao ministèren' Jesosy misy fuite financière atao amin'ny kesy. Nefa any Jesosy kazagaga
aza taitra amin'ity taona ity tsy fahombiazana ny azakazahantsika amin'ity taona ity le miaraka amin'Andriamanitra mihitsy no ataontsika azo antoka fa maraina atoandro ariva latsinainy ka hatramin'ny lahady herinandro voalohany ka hatramin'ny herinandro farany volana voalohany ka hatramin'ny volana farany dia eo Andriamanitra miaraka amiko satria za manao zay sitrany mandrakariva moa za koa tapa-kevitra niaraka aminy tsy ahoako zay mitranga eo tsy ahoako zay tsy mitranga eo ataoko azo antoka fa izy no eo ninina tsy eo nizaniza tsy eo lasa aloha nytehako ao tokony entinao zao vao nitehaka mafy be ho an'ny tompo fankasitrantsika efa nitehaka meloha hitanareo am'izay ve le zavatra sitranina tsy tonga etontsika izy antsaina hoe hivavaka mafy mandritra ny 21 jours mba hilamina ny zavatra rehetra afaka milamina eo na tsy mifadianina ara ny fadiantsika hanina le fotsika hilamina ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa rehefa zay ny mety an'Andriamanitra ny fotoana tena kaikinao tsy anao kosa le fotoana hoe fa an'Andriamanitra ny fandaminana hoe tsy kajinao le izy hoe fa kajin'Andriamanitra le izy hoe teneno izy tsy le lalana masaka ao anatinao hoe fa lalana avy amin'Andriamanitra le izy mampiomana zany Andriamanitra sy ny fiandrianany ny souverainetény fa rehefa hamaly vavaka anao izy tsy voatery le façon anao fa misy façon an'Andriamanitra tsy takatry ny sainy zay fa ny résultat farany eo le niteneniny melohany efa raha ty taona ity le niteneniny tsy maintsy hitranga farany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ozy izy ny jiosy ny mpisorona be Pilato Kaifa Hirôda nitambatra daholo ny ratsy toetra rehetra ahoana tsara ny fiainan'io Jesosy io izy nitory-teny be dia mahazaka olona be manao rakitra le olona manome be mihitsy miainany itsika miainany itsika zay nge le tena lahelo e zao ndao ajanontsika missionany misy an'izay ao mbaty eo zany izy amin'io nefa mpisorona be izy io no manana droit makao amin'ny hevitra masiny indrindra be eo amin'Andriamanitra dia ohatr'izany io no sainy raha zay izy menatra enao rery ny afaka miona amin'Andriamanitra ao amin'ny tempolo dia ohatr'izany ve nitoetranao tsy enao zany fa zany tsy ohatrany za zany teny paster zay fa tsy haiko zay atao amin'ny fanamasina fa sao dia enao koa zany mety ho za koa enao rery ve ny afaka makao amin'ny tempolo dia zany ve nitoetranao mahazo faminanina ako izy Kaifa zany Kaifa ino ohatran'ny Père Noël mantsy anatin'le film any be volombava be izy mahazo faminanina fa misy olona anankiray tokony ho faty hamonjy ny fireneny fanamasina ny nanome an'izay faminanina izay fa ny nadisony Kaifa andao vonoana izy teo izy Jesosy nareo tsy taranaky Abrahama taranaky Abrahama ny alava ny volombavako hatreto io ohatr'izao taranaky Abrahama zay teo izy Jesosy i Abrahama tsy namono olona nareo tia hamono olona tsy zanany nareo tena kaikinao sao dia tia hamono olona hoe fa tsy taranaky Abrahama zany hoe enao tokony misaina hoe ndre aneponjy izy malahelo azy fa tsy hoe eny rarino anazy zany aza ratsy toetra reto sy za aza ratsy toetra zany tsika ndao tsika alahelo foana rehefa misy zavatra mitranga alleloia tsy fantatry ry zareo fa le fanajanonana ny mission an' Jesosy ny fahatanterahany le mission an' Jesosy ohatr'izany no atao hoe fahendre n'Andriamanitra zay mahatonga ny Paoly ny teny raha fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao dia tsy nomboany teo amin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra misy zavatra zay ne setrasetrany devoly tena hevera fa hopiteriny ianao dia azagaga fa Andriamanitra misy taona ohatry mody tsy taitra satria ny lalana iny ny lalana anehoan'Andriamanitra ny fahatanterahany izay ny teneniny aminao ny dikan'izay tsy maintsy hisy ny troisième jour hoe hitsangana ihany amin'ny fiainanao io hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
Zany mahatonga antsika afaka manantena avy amin'ny fijerevantsika izay niainan' Jesosy sy izay niaretan' Jesosy. Mety eo am-panesonanao ny olona, aza miaino ny faneson'ny olona. Enoy ilay ny tenen'Andriamanitra fa ho atsangany ianao. Mety eo am-pandatsananao ny olona, enoy ilay ny tenen'Andriamanitra fa hanangana anao izy. Mety eo am-pikapohananao ny olona, enoy ilay ny tenen'Andriamanitra fa hanangana anao izy. Halleluja. Manao vavavaka manery ny tenanao, ampifanandrifiny ao anatinao tsy mety miova, hitovy amin'ilay avy amin'Andriamanitra tiany ho ao anatinao. Mesazy mitondra réveil. Ny vavaka ilaina melohan'ny mesazy sy aoriana ny mesazy. Satria isan'ny tokony ho voatahiry mampiavaka ny virjiny 5. Endry ilay solika vavaka. Dikan'izay, izy zavatra be dehibe hitranga zany tsy ampivavaka. Fa eo mihitsy ianao ny tokony tonga saina avy amin'ny fiombonanao hoe le mivavaka mihitsy mahafinaritra. Eo amin'izay le izy. Farany tena farany alohan'ny tena marana anazy. Raha valim-bavaka ny ivavahanao dia ho reraka ianao. Satria Andriamanitra manana ny planiny sy ny programany. Dia possible ho tafajabaka ianao hanery azy. Fa esoritsoa ao amin'ny valim-bavaka ny fonao eo am-pivavahana, apetra ao aminy mihitsy ka na hivaly androany. Ka na tsy hivaly androany tompokilasy tompovavy, na hivaly amin'ny terinandro ity, na tsy hivaly mandritra fifadikanina, le fifalianao amin'ny resadresaka aminy mihitsy ny ataovy anisany mahatonga anao te hivavaka amin'ny nasy hatrany. Tena kaikinao, ataovy mahafinaritra anao hoe le miresaka aminy zay. Avereno, ataovy mahafinaritra anao hoe le miresaka aminy. Deo zao misy miteny, ka le izy ohatriny tsy mahafinaritra. Angatao mambavaka. Ataovy sujet hoe Jesosy, maninona? Tena hitako mihitsy le mivavaka vao maraina. Ohatra ny vavaka lasa fay zany. Efa le misy irany hoe aza tao lasa fay. Efa misy niniry iny. Fa le izy ohatriny tsy haiko mihitsy. Kanefa rehefa miresaka amin'le namako nandaniko ny crédit koa aza ohatra mahita resazy zay. Ho teo amin'i Jesosy tompo, le namako tsy mahamonjy ahy. Le namako tsy mahavita ninao anefa tsy haiko maninona mahafinaritra miresaka aminy ohatry no miresaka aminao. Zay le tiky hovaina mandritra nyity fifadikaniny ity. Amin'ity fifadikaniny ity zay ianao mifady an'izay namanao zay. Taontsika hitsangana hivavaka. Ao fantananao dia hisaory Andriamanitra ny fonao manontolo. Aso hifankasitrahana sy fanomezam-boninahitra azy. Isan'izay nandreny teny ianao androany, isan'ny nampaherezin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanoharana mahakasika ny virjiny. 10 ny atsasany tafiditra satria niomana. Mangatamin'Andriamanitra mba ho isan'ny miova ianao avy any amin'ny fahadalana ho amin'ny fahendrena. Fa ny endry mitahiry sady tsy mandandany foana. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra betsaka, mamangy any amin'ny alalan'ny teny ianao mba isan'ny miomana tsara zay ho tafiditra miaraka aminao. Ny afatra manomana anay ho amin'ny fifoazana sy ny mampifoanay dia ny afatra manondro fa ianao le mpapakatra hiverina. Vavaka izay Jesosy mba hisy fanasitranana ao anatin'ny zavatra andrandrainay tsiraray avy tonga eto. Tsy ny fiaviany promotion, tsy ny fiaviany miracle, tsy ny fiaviany fiovam-piainana, fa ny fiavianao amin'ny mampapakatra anao. Vavaka izay mba hiainan'ilay fiombonana tsy taraiky, mba ho marina tahaka izay voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa mifanasy ny ampakarina satria izahay le ampakarina hiaranambara hoe avy. Ampianaro izay tompo ahay ametraka ny priorité de vie, lara-pahamena-piainana amin'ny alalan'ny fiombonanay aminao mba ho tafatoetra ny teny lay afatra manaitra ho amin'ny fiavianao mampapakatra anao ho ato anatinay ka tsy ho varim-bariny zay ary amin'ny mahavirjiny endry anay dia hitahiry ny solika vavaka izay efa nananana melohan'ny fifoazana voatahiry ao aoriana ny fifoazana fa le tsy nahatahiry le tsy tafiditra fa le mahatahiry ny tafiditra. Ampianaro zay tsy andandany fahatana ny vavaka ataonay fa mba tena hiasa araka ny tokony ho izy. Raha nomboka sy hiatrika ny fifadikanana izay tompo, anisan'ny etaitany anatinay, ny atsapany rehetra, ny fifaliana miresaka aminao, ny fahafinaretana midinidinika aminao, lay fotoana manokana ahafahana mifampiresaka aminao ao mangingina ho tonga fotoana sarobidy eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy amin'ny isan'androm-piainana. Misaotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo a. Mazotoana vetivety a. Anao fanatitra tsika dia ankalaza an'Andriamanitra. Tena hoe vetivety vetivety kely fotsiny. Ataovy misy tsikitsika ao anatinao ao anatin'ny fomba fiatrehanao ny fiainanao. Anisan'ny sitranin'i Jesosy androany zao dia ny fahafahantsika miomana ho amin'ny fiavian'ny mpapakatra. Aleloia. Tena akaikinao efa any le bisikileta hoe. Maraka tsara tsika hatreto efa any le izy. Sady hitako le anao ohatra misy flera kely zay ohatra misy an'le klaxon le tena amin'le kapoaka tadiavinao zany efa any le izy. Fa le iomanana tsy iny fa le examen mpapakatra amin'ny fifaran'ny zavatra rehetra. Aleloia. Mahita fa maro no hitsangana amin'ny fahendrena amin'ity taona ity. Ary amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra no ahafahanao manova an'izay karazana fahadalam-pandaniana zay ho amina fahendrem-pitehirizana. Miendry mahay mitahiry. Dia amin'ny pratika ny andavanandro aza mandanindany fahatany izay nomen'Andriamanitra anao. Aza manao gaspillage fa tena mijoro tsara mitahiry izay napetrak'Andriamanitra eny an-tananao. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa izay rehetra miomanao amin'ny fiavian'ny mpapakatra tonga eto, hitanao Andriamanitra. Hikarakaranao ny Tompo. Hitanareo amin'izay lasa mitombona le hoe karakara ho ahy satria fantatr'Andriamanitra fa misaina an'le asaina tokony ho sainina ianao. Amen. Tsangana dia raisy tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa tanteraka eo amin'ny fiainanao. Tsofina rano ianao ilay virginy 5. Tafiditra anatin'ny virginy 5. Endry miomana tsara dia tafiditra. Mahita fa ho azo tsapaitanana eo amin'ny fiainana andavanandrom-piainanao ny fahendrena. Tsy ho mpandanindany fahatany ianao fa ho mpitahiry. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa misokatra amin'ny fonao manomana ny fiavian'ny mpapakatra. Ary mahita fa amin'ity taona ity hiasa Andriamanitra manga ny fiainanao satria nareo menakavy miandry ny mpapakatra. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana tsofina rano ho voatany herinandronao. Ho voatany tontolo andronao. Ho arovana ianao eny an-dalana ary ny Tompo hitahiry ny fanoloran-tenanao sy ny fijoroanao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay heverinao fa sarotra, tsy sarotra izany io fa ho amin'ny rain'Andriamanitra. Izay heverinao fa tsy hay atao ho ataon'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay heverinao fa vady midy sokafan'ny Tompo anie zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana, mahomby aza, mandrese satria ianao ilay miomana ho amin'ny fiavian'ny mpapakatra. Manonona fanasitrana sy fahasalamana, sy tanjaka, fiadanana ho an'izay rehetra tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho an'izay maniry taranaka amin'ity taona ity dana dia mitaiza miaraka amin'ny vadinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Izay efa eny an-dalana tonga avy asony zazakely vonona trantsika mbola anao fetsika koa ty fety lalandava. Moa inona fa tanteraka somatsara ny fifadikanana izay atomboky ny tsiraray avy misy olona tsy navita mihitsiny fa havita izy amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ho vita soa ny fifantohana, tsy harary kibo ianao, tsy harary vavony ianao, tsy harary andoha ianao, tsy ho fanimpanina ianao, tsy te hatory ianao ao anatin'ny fifadikanana. Iny mantsy to dia manafaingana be to dia misy adiny roa lasiny. Aleo tsofina rano daholo le zavatra tsara tokony hitrangy amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa hisy fifantohana mamy be amin'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Farany satria vitsy izay ny tsodrano ny bevoka tsy mahazo fadianina. Za tsy bevoka be kibo. Fadianina. Ny olona manao traitement ana fanafody antibiotika sotro zany tsy mahazo mifady ianao. Tandremo zao dia hoe ohatra mila manomboka rapitsy. Efa tsy nanomboka hatramin'izay dia nifadianina ianao. Ny olona mandre ohatra ny tsy mahavita, ny Tompo any hanampy ianao. Raha renao ohatra ny hoe miakatra amin'ny masonao misivy, misakafo ianao. Azavainao ohatr'izay pasitera ilay izy, misakafoany ianao. Ny fifantohanao ny zava-dehibe fa tsy ianao le mifady le zavatra tsy zakanao dia torana ho nisy teo ampifantohana tamin'ny Tompo. Tsy ianao torana ny tanjonsika fa ianao mifantoka amin'i Jesosy. Amen. Laka misy tsika ery amin'ny shalom ny ouverture fifadikanana ho an'izay afaka. Isan'andro mandritry ny semaine ankoatra ny sabotsy lahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma dia misy toeram-pitokanana ery amin'ny restaurant Shalom Tanimena misokatra ho antsika manomboka amin'ny 6.
raha sarotsarotra ho anao no mifadianina ny an-trano zany a dia misy opportunité sokafan'Andriamanitra mba hahafahanao a mifantoka. Ianao koa rehefa ny an-trano dia le mifantoka tena. Mangetahetanao a dia misy olona akaiza le trondro le anina le saosy tomaty mazana be. Ho an'ny olona sasany mazana be zany a. Dia misy toerana zany a noman'ny tompo a dia afaka mifantokany ianao. Mangina tsara ao a. Efa nanaovana demande teo Fokotamba tsy hisy andro sakafo eo manodidina. Vazivazy zany fa mangina tsara le toerana, mitokana tsara dia lakamisy sy zoma manomboka tsara ny fifadikanana miaraka tsika eny a arak'izay disponibilité ny tsiraray avy. Amin'ny herinandro ambony zany ohatr'izao raha ho an'izay afaka vita sekoly eto dia afaka mbola mifampitaona manohy an'izay fotoam-pifantohana izay. Zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Vaovao farany tena farany miverina ny fotoana antsika isaky ny zoma manomboka mois de février. Tehaka mafy eo an' Jesosy. Mampamangy ianao hony.